malalo misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra fa marina ny teninao milaza hoe tsy mandeha foana ny teninao fa manatanteraka ny rahanao iny. Ary rehefa manatanteraka ny rahanao iny vao miverina any aminao. Misaotra fa navotsitra, nalatsaka ny teninao teto amin'ity Madagasikara ity. Tamin'izay sehatra nametrahanao azy sy ataoko hoe varavarana sokatra nandefasana an'izany, dia misaotra tanora maro sy ny olona maro izay efa voakasika izany eto Madagasikara sy amin'ny toerana maro samihafa. Isaorana anao izany tompo fa ianao no manatanteraka izany ary tsinitsininy izay mpanompo tsy mahasoa ihany fa izay tokony natao no natao fa ianao no mendrika io dia raina sy ankalazaina. Androany izay mbola te hihaino anao indray Jesosy, te halalanao, te hafantatra anao ary te handeha araka ny sitraponao. Misaotra ny amin'ny fahafahana omenao anay mivory eto ary misaotra ny amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fitsaharanao aminao zay, ny feo rehetra tsy avy aminao Jesosy dia hampanginina amin'ny anaranao zany. Ny fanahy rehetra tsy avy aminao manelingelina dia toerina amin'ny anaranao Jesosy Kristy tsy hanana anjara amin'izao toerana izao. Ianao nitazona ny fifantohany tsirairay avy, anana fo vonona iaino ary ankatony teninao. Izay tsy nambolen'ny tananao ray amin'ity androany ity indray, araka lazain'i Jesosy Tompo dia tsy maintsy hongotana ary ny hanongotanao an'izany dia amin'ny alalan'ny teninao. Metenena Tompo, hiafinao aminao ary izay teny tianao ambara ihany no ambara amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Resika tenin'Andriamanitra. Jaonina toko 5:10. Toko 5:10. Andininy voalohany. Jaonina toko 5:10. Andininy voalohany. Jaonina toko 5:10 andininy voalohany. Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sapany rehetra eo amiko izay tsy mahamoa dia esoriny, fa ny sapany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sapany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mahamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy, ka malazo ary angonina izy dia atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Amen. Afatra apetraka ny Tompo amintsika androany. Ny takin'ny Tompo amintsika dia ny hamoazantsika ho an'i Jesosy. Ny takin'ny ray amin'izay rehetrarehetra eto androany dia famoazana ho an'i Jesosy. Ary ny ahafahanao mamoa ho an'i Jesosy tokana ihany ny fahafahanao, ny fomba ahafahantsika mamoa ho an'ny ray mba hankalazana azy dia ny fiombonana amin' Jesosy. Ny firaisana
am Jesosy. Ary androany tiany Jesosy aseho amintsika. Ny endriny anankiray tiany aseho amintsika indray dia izy ilay tena voaloboka. Aseho amintsika androany zany. Aseho an Jesosy amiko sy androany zany. Jesosy ilay tena voaloboka ary tsika no sampany. Afatra tena lehibe tiany tompo apetraka amintsika mihitsy. Akaiky Jesosy dia verina eny amin'ny raolanitra. Vanim-potoana farany zao. Vanim-potoana farany zao mialohan'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Ary mila raikitra amin'i Jesosy ianao. Raha te hamoa azy. Fa zay mamoa azy ihany no ankalazana an'Andriamanitra. Raha tsisy voa aho, raha tsisy votsika, tsy misy mankalaza an'Andriamanitra. Tsy misy mankalaza an'Andriamanitra, tsy misy fankalazana an'Andriamanitra, fa fitenena ratsy an'Andriamanitra ara ny betsaka. Fanaratsiana an'Andriamanitra ara ny betsaka. Alevi amin'ny filazantsara ara ny betsaka. Satria nahoana? Tsy mamoa an'Andriamanitra. Tsy mamoa an'Andriamanitra. Fa mamoa zavatra hafa. Mamoa zavatra hafa. Fotoana zao andinia tena. Heverana ny tsirairay avy. Inona momba voetiko ty? Ankalazana an'Andriamanitra. Fa zay mihitsy lazain'i Jesosy hoe izany no ankalazana ny raiko. Mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Jesosy ilay tena voaloboka. Jesosy ilay tena voaloboka. Ary raha te hanana an'ilay aina avy amin'i Jesosy, raha te hanana an'ilay afo avy amin'i Jesosy, raha te hanana an'ilay fahazavana avy amin'i Jesosy, raha te hanana an'ilay fiainana be dia be ary ilay fahamasinana, dia hoy Jesosy hoe miraiketa amiko. Miraiketa amiko. Fa zay rehetrarehetra miraikitra amiko, zay rehetrarehetra mikambana amiko, zay rehetrarehetra mitoetra amiko, automatika misy vompotra. Azay mahatonga Jesosy milaza any amin'ny filazantsara ny Matio, rehefa nilaza ny toriteny teo an-tendrombohitra, dia hoy Jesosy hoe ny vony no hamantarana ny hazo. Ny vony ihany no hamantarana ny hazo. Raha hazo maniry raviny be fotsiny eo, mbola mieritreritra be hoe inona no vony io. Ary mety mbola diso hevitra hoe aika ty voty ilay izy fa tsy ty voty. Fa mba hafantarana ny hazo hoe hazo paoma io na hazo poary io, dia mila inona zay vao tena fantatra hoe paoma ina poary? Mila vo. Mila vo. Ka tsy teny fotsiny hoe kristianina e, zanak'Andriamanitra e, mpivavaka e, fa asehoy le vo. Aiza le vo? Ny olona zao leo fivavahana. Ny olona zao leo fivavahana, leo fivoriana, leo toriteny, leo fiangonana. Satria nahoana? Vo hafahafa no hita. Marina sa diso? Vo hafahafa no hita. Vo no hamantarana ny hazo. Inona ny vo avokako? Inona ny vo apotranao? Fa mitaky vo aminao tompo, ary vo sitrapony tompo ve vo mivoaka aminao? Sa vo hafahafa? Jesosy niprezantena amintsika ilay tena voaloboka iraiketana. Matoa izy miteny hoe izaho no tena voaloboka, dia misy zany ny tsy tena voaloboka. Matoa Jesosy miseho prezante hoe je suis le vrai cep, dia misy zany ny faux cep. Fotoana faraparany mialoha fiverenan'i Jesosy zao mabetsaka ny faux, mabetsaka ny faux cep zay misy miraikitra be da be amin'ny faux cep. Dia rehefa miraikitra amin'ny faux cep izy ny vo avy amin'ilay voaloboka tsy izy no avokany. Inona ny vo voaka? Fireharehana, fizahozahoana, fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavana an'izao tontolo izao, fomba an'izao tontolo izao, rendrarendra sy rehaka momba izao fiaina izao, satria ilay voaloboka santoka iraiketany no mamoa an'izay, dia mamoa an'izay ho azy koa izy. Marina sa diso? Mamoa an'izay azy koa izy, satria izay ery aloha ery ny tarafon'ny olona alainy tahaka, dia inona ataon'ny olona reny? Ino no mivoaka? Rehefa mideradera ilay mpanompon'Andriamanitra,
rehefa mirehare rehefa miheboebo zay mpianany rehetra sy miaraka aminy eo koa tovy an'izay mirehare mideradera miheboebo rehefa saim-bola tia vola miketriketrika vola mitady vola foana le mpanompon'Andriamanitra ary manao aktivité maro fihetsiketsehana maro fomba maro azona vola miepita ho azy iny any amin'le voaloboka any amin'le sampana zay mifandray aminy eo miepita ho azy iny na tianao na tsy tianao na eritreretinao na tsy eritreretinao miepita ho azy fotsiny iny satria arakaraky ny olona ifaneraseranao ny toetranao marina sady iso voalaza amin'ny Paoly mihitsy any amin'ny Korintianina faharoany hoe ny fisakaizana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara ny fisakaizana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara dia ny fiteninao ny fihetsikao ny fomba fitorinao ny fomba fiakanjonao dia ohatran'le olona le ambony ery arahanao dia lasa lasitra ray lasa klônina ray klônina mitovy daholo zany le klônina zay natao hoe klônina tonga dia mitovy robot voaka viatsy amin'ny fiangonana asy voaka vatsy amin'ny ry izao ry tia volo zany mirehare zany mieboebo zany mizaozao zany manambanimbany zany mijangajanga zany satria tsy ilay tena voaloboka ny ireketana fa le voaloboka santoka dia be da be no miraikitra ny voaloboka santoka dia mamovo ratsy mamovo mampy tsy te herika ary mamovo mihitsy hoe tsy te herika fivavahana tsony ary izao misy raha reny mbola hitaka any an-danitra za tsy ho any an-danitra misy raha ngalaza zay misy tamin'ny radio tamin'ny herinandro reo ve mbola hitako any an-danitra dia ho any an-danitra koa eto tany ary efa leo amjery azy ary reraka amin'ny fomba ataony amin'ny publicité ataony amin'ny langy ataony amin'ny fitaka ataony amin'ny friariana fizaozaozona ataony dia eto tany ahy efa sorena miaraka aminy any an-danitra koa mbola reo koa niaraka amiko mahatonga saina ke zany olona zao tontolo zao miteny zany fa tsika zanak'Andriamanitra indraindray jamba dia mandeha an-jambany fotsiny Jesosy dia niteny mihitsy any amin'ny Luka 2:20 hoe ny zanaky ty taranaky ty dia mahira-tsaina kokoa no zanaky ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy mihitsy moa no milaza an'izany ny zanaky zao fiainana zao izy dia mahira-tsaina kokoa no ny zanaky ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny tiantenenina dia hoe ny olona tsy mpivavaka ny olona tsy kristianina ny olona zao tontolo zao mailomailo kokoa mitandrina kokoa ataoko hoe mieritreritra kokoa noho ny zanak'Andriamanitra fa ny zanak'Andriamanitra dia mandeha an-jambany dia rehefa mandeha an-jambany maty ao levinao potika ao aza mba mandeha an-jambany ralasaina bavy aza mba mandeha an-jambany fa Jesosy dia efa niteny mihitsy hoe ente taka menarana zany endry taka menarana zany prudent mitandrina zany mailomailo zany mieritreritra zany mandinika zany fa tsy mandeha an-jambany fotsiny hoe ziony anay olona efa mangalatra ny volanao olona efa mampanompo anao olona efa manandevo anao olona efa mamitaka anao olona efa mitarika anao ole ny fahaveresana mbola arovanao ihany mbola tsakananao mbola zay mbola ataoko hoe mbola miaro azy ihany ianao fa no ajambainy ianao nisy pozina ao aminao fantaro vo mivoaka fantaro vo mivoaka ahoana hoy jauna rehefa nitory jauna mpanao batisa mamoaza vo mendrika ny fibebahana ny vo tedavina dia vo mendrika ny fibebahana inona ny vo mendrika ny fibebahana zay nangalatra aoka tsy angalatra tsony zay manana akanjo roa aoka me ho an'izay tsy manana zay rehetrarehetra mikarakara rahanam-panjakana ka maka vola amin'ny vahoaka zay vola tokony alaina ihany no alaina zay rehetrarehetra miaramila ka manana ny tompo aza mampijaly amin'ny olona mitsirariny zany vomendrika ny fibebahana fa tsy hoe mahay mitoriteny ny vomendrika fibebahana tsy vo mihitsy ny fahaizana mitoriteny raha lasaina bavy sao voafitaka ianao
tsy vo mihitsy ny fahaizana mihira sao dia voafitaka ianao. Tsy vo mihitsy ny fahaizana mandahateny sy mandresy lahatra olona sao dia voafitaka ianao. Tsy zany ny vodadavan'i Jesosy. Tsy niteny mihitsy Jesosy hoe aoka ianareo mahay mitory-teny be, aoka ianareo mahay mandahateny be, aoka ianareo tena hoe mianjaika sy mihaza be. Tsy zany ny vora lasaina bavy. Tsy zany ny vodadavan'i Jesosy. Tsy zany ny vodadavan'i Jesosy zany. Fa vomendrika ny fibebahana, fahamasinana, fahatsorana, famoram-panahy, fahalemem-panahy, fanaovan-tsoa. Halleloja. Fifaliana vokatra ny fanamasina. Monsieur présenter aminao Jesosy androany. Raha te hamovo tsara ianao ary raha te ho ankalazaina ny ray noho ianao dia miraikita amin'i Jesosy. Tsy niteny mihitsy Jesosy hoe i Petera ny tena voaloboka. Tsy niteny Jesosy hoe ry Jakoba ny tena voaloboka. Tsy niteny Jesosy hoe ry Jaona ny tena voaloboka ka miraiketa amin'ny ry Jaona sy ry Petera sy ry Jakoba rehefa lasa. Fa niteny mihitsy Jesosy hoe izany tena voaloboka. Jesosy monsieur présenter aminao tena voaloboka, miray aminy ve ianao. Fotoana zany zao raha lasaina bavy tena andinia tena ary tena hitsoahana, antosirana an'izay zavatra mamovo ratsy. Fa mety hamovo ohatra n'iny koa ianao raha miaraka sy mitambatambatra aminy ao. Automatika, tsy eritreretinao akory. Fa kelikely eo dia mitovy. Ry zanako ireo rehefa avy any am-pianarana dia misy fiteny avoakany azy. Dia zay hoe tsy fiteny avy ato an-trano mihitsy zany. Misy fomba fanaony mivoaka ho azy. Inona tonga an'izay? Le namana tany am-pianarana tany, le kizikizy eo an-tokotany eo. Mambovo ho azy fotsiny. Satria misy fifandraisana amin'le izy. Te hamovo tsara ve ianao? Miraisa amin'i Jesosy. Mifandraisa amin'i Jesosy, miraiketa amin'i Jesosy le tena voaloboka. Atao amin'ny Baiboly no ahitana an'i Jesosy. Baiboly iray manontolo manambara an'i Jesosy. I Petera, nahatratra amin'ny Petera tamin'ny andro nanenjehana an'i Jesosy dia ny fomba fiteniny. Fomba fitenin'ny Petera no nahatratrarana azy hoe tia koa mpianatra Jesosy. Misamborony Jesosy, rehefa voasambotra Jesosy, nentina nandeha, hoentina any amin'ny fitsarana, dia manaraka azy kelikely eny Petera. Manaraka Petera miafana, manaraka Petera miafana, manaraka miafana. Dia tratran'ny olona hoe io koa mba namany io. Dia ozy Petera, tsy namany aho. Mamitaka anao ny fiteninao sisy fa fiteninao ohatran'ny fiteniny Galileanina. Fiteninao ve mba ohatran'i Jesosy? Fihetsikao mba fihetsika ohatran'i Jesosy? Ny fombanao ve mba fomba ohatran'i Jesosy? Iza no alainao tahaka? Iza modelinao? Fa modely aseho eto aminao, eto amin'ity toerana ity, tsisy modely afa-tsy Jesosy. Modely aseho anao, modely tsara indrindra ary modely amoaza anao be, Jesosy Kristy irery ihany. Zay ny modely. Tsy afaka hanoro anao mpanompon'Andriamanitra mihitsy ho modely. Tsy afaka hanoro anao voaloboka hafa. Zay, afa-tsy le tena voaloboka dia Jesosy. Tsy afaka hanoro anao fikambanana, tsy afaka hanoro anao antoko-pivavahana, tsy afaka. Fa ny tena voaloboka no atoranao dia Jesosy Kristy. Ny tena voaloboka no atoranao dia Jesosy Kristy. Miraikitra aminy ve ianao? Raha tsisy tsony ve ity fotoana ity rehefa lahady? Fa hozy Jesosy hoe oka izay ny fotoana lahady eto, rava, tsisy tsony. Mbola mamoha an'i Jesosy ve ianao mandehandeha any? Mbola hamoha an'i Jesosy ve ianao? Fa na misy fotoana na tsisy fotoana rehefa ianao no miraikitra amin'i Jesosy, mamoha an'i Jesosy foana ianao. Halleloja. Ary zay dia davon'ny Tompo. Na eto Madagasikara ianao, na ho any Kanada ianao, na ho any La Réunion ianao, na ho any Seychelles ianao, rehefa miraikitra amin'i Jesosy ianao, mamoha vokatra any Jesosy foana ianao. Halleloja. Ary zay tena tiana aseho amintsika hoe hiankidoha amin'i Jesosy tsika. Miankidoha amin'i Jesosy ve ianao? Tena miantehitra amin'i Jesosy ve ianao? Tena miankina amin'i Jesosy rery ve ianao? Tena manantena an'i Jesosy fotsiny ve ianao? Samy manantena olona, samy miandrandra olona, samy miankina amin'olona. Fa raha mbola miankina amin'olona ianao, dangereux zay. Fa iny olona iny mety ho faty vetivety. Ary rehefa faty vetivety iny tsy otsony iny ahoana ny toy ianao? Iny olona iny mety irahan Jesosy andeha amin'ny toeran-kafa indray, dia rehefa tsy otsony iny dia ahoana? Raha lasaina bavy zay rehetrarehetra eto, manomboha mahaleo tenao amin'i Jesosy. Manomboha mahaleo tenao amin'i Jesosy. Fa andro sarotro zao, andro sarotro zao. Fotoana fitokanana zao, fotoana fiafiainana any an-tranony zao dia ao amin'i Jesosy, ianao Jesosy rery mamokatra voa. Za milaza aminao fa rehefa ho avy any amin'ny raolandry Jesosy
olona tsy ary hitanao no hitanao miakatra eny amin'nyrao ny lanitra, olona tsy hitanao tany am-piangonana mihitsy, olona tsy hitanao nitory teny tery an-dalambe tery, olona tsy hitanao tsy hitanao nanao concert gospel, olona tsy hitanao mihitsy, olona ny afona tao amin'i Jesosy tao an-trano ny rery tao no hitanao miakatra, niraikitra tamin'i Jesosy, niraikitra tamin'ilay tena voaloboka, fa zay miraikitra amin'ny olombelona ka olombelona ao anaty fahotana, ao anatin'izao tontolo izao, ao anatin'ny tsisy taraiky eo daholo. Mamoaza vo ho an'i Jesosy, mamoa ho an'i Jesosy vetsika, mamoa ho an'i Jesosy vetsika, miraiketa amin'i Jesosy. Manahoana fifandraisanao amin'i Jesosy, manahoana ny fiainam-bavakao, manahoana ny fandinianao tenin'Andriamanitra. Sao dia rehefa eto am-bobao vao manokatra baiboly, tsy mety zany. Sao dia rehefa eto am-bobao vao mihaino tenin'Andriamanitra, tsy mety zany. Sao dia eto am-bobao vao manomboka mivavaka sy manomboka mihira fiderana, tsy mety zany. Tsy miraikitra amin'ny voaloboka ianao raha zany, miraikitra amin'am-bobao ianao raha zany. Nefa ianao tsy mahazo miraikitra amin'am-bobao, tsy miraikitra eto amin'ity toerana ity, miraikitra amin'i Jesosy ny tadiavina aminao. Iraikitra amin'ilay tena voaloboka no ilana anao. Halleloja! Jesosy ihany raha lasaina bavy, Jesosy fotsiny a. Zay dia fitaovana fotsiny ihany. Zay dia mpanomponareo ihany. Zay dia mpanompo tsy mahasoa ihany. Ny tokony ataonay ihany ny atao. Ary rehefa vita izay ataonay, veloma io Jesosy fa aza zay sarangotina. Fa zay koa misangotra amin'i Jesosy, dia zay hampiakatra anay koa ny tadiavinay. Fa raha zay sarangotinao efa atoroko anao, io Jesosy io sarangotina fa zaza. Halleloja! Jesosy iraiketana raha lasaina-bavy a. Misy ke olona tsy manoro anao an Jesosy, zaranay ianao misaringotra aminy eo e. Zarany ianao tena miraikitra aminy eo, aisa miampinay resy, miampinay ry, hitarinay ny fiangonana aloha, asio W ray aloha, asio kara, asio personnel, asio zao, miraikitra amiko daholo reto olo reto. Dia le secret iraiketany tsy atorony azy hoe Jesosy kely iraiketako, raha tena Jesosy ny iraiketany. Fa tsy miraikitra amin'ny Jesosy ny akamarony, fa ary miraikitra amin'ny zavatra hafa, dia vo hafa, dia voaloboka tsy tena izy, dia be da be koa miraikitra amin'ilay voaloboka tsy tena izy. Dia avy eo amin'izay tsy hita tsoa fa inona ary le tena filazantsara e. Fa le tena filazantsara ve fitiavam-bola e. Ataonareo kristianina atao tia vola daholiko. Zay ke le sary hita eto Madagasikara, zay le sary hita. Hay zany le mivavaka akany kay tia vola. Hay le mivavaka zany kay milionera farafahakeliny. Dia raha vao tsy milionera ianao tsy mivavaka ianao kay tsy milionera ko. Raha vao tsy tia vola ianao tsy mivavaka nareo fa mivavaka tia vola kely izy. Raha vao tsy mireharesy tsy mieboebo ianao tsy mianjaika ianao dia tsy mivavaka reto fa reto sao tsy mianjaika. Simba le image, simba le sary ny filazantsara eto Madagasikara. Simba niditra Satana, rehefa niditra Satana le voaloboka tsy izy dia namoa zavatra hafa daholo ny olona. Androany Jesosy miantso anao, androany Jesosy miantso anao iraikitra aminy fotsiny le tena voaloboka. Raha lasaina-bavy aza manaraka olona, aza manaraka ny dadanao hoe tonga eto dadanay dia mba mandeha koa aho, dia tsy tonga dadanay dia tsy tonga andray koa aho, dia manatona an Jesosy dadanay dia manatona ahy, dia tsy manatona Jesosy dadanay dia tsy manatona ahy. Inona ny dikan'izany, inona ny hevitra zany? Fanompo-tsampy zany, fanarahana olona zany, fanarahan-dreny rano zany, ary mpanara-dreny rano tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao sy Jesosy io, seul miaraka amin'ny Jesosy. Ianao ve seul miaraka amin'ny Jesosy? Fa niafatra Jesosy averiko foana, tsy haiko efa injato sa impirany teny aty hoe rehefa hivavaka ianao mirindrina ao amin'ny hevitrao mangingina, ary ny rainao zay mahitanao mangingina no aninona? Hamaly ianao. Be da be ny any amin'ny hevitra mangingina tsy hitanao any fa rehefa eny an-tany eny amin'ny rahaolanitra iny vao hitanao. Fa le olona hitanao pôzipôzy aty ivelany sy misehoseho iny, tsy hitanao tsony izy eny amin'ny rahaolanitra. Satria tsy niraikitra tamin'ilay tena voaloboka izy. Firy amintsika eto reto raha tonga Jesosy zao, raha maneno ny trompetra zao, firy no tafiakatra? Eto sur place eto. Jesosy malala. Fa raha misy fahotana amin'ny toetra ao anatinao, raha misy fahotana amin'ny toetra ao anatinao, ary fahotana efa fantatrao, fa mbola fanininao atao, za malahelo milaza aminao fa tsy tafiakatra ianao. Taraiky eo ianao. Raha lasaina-bavy, taraiky eo ianao. Tompo tsy azo vazivazina, rehefa ho avy any amin'ny rahaolanitra izy olona vonona ny ilaina, olona efa parfait no ilaina, olona efa noa masinina no ilaina miara-miakatra eny.
fa tsy hoe tonga izay vo namasina tena am'izay afa iny efa tonga Jesosy taraiky. Zao ny fotoana fanamasina tena ho an' Jesosy. Zao ny fotoana iraketana amin'ilay tena voaloboka. Haleloia. Adiadio tsara Jesosy, fataro tsara Jesosy, fa aza manaraka an' Jesosy amin'ny alalan'ny olona fotsiny, fa tsy mety very. Mila mahaleo tena ao am' Jesosy. Marina fa teny ten'Andriamanitra hoe jereo reny lehibe amin'ny finoana reny fa ianaro ny finoana, ianaro fataro ny efaran'ny fiainana. Marina fa teny Paoly hoe manahafa tahaka ny anahafako an Kristy, fa ny tena tahafana dia Jesosy Kristy. Tena tahafana dia Jesosy Kristy. Raha tapa-kevitra ve ianao atao batisa, ianao mihitsy ny tapa-kevitra ho atao batisa, za drokidrokin'ny mamanao ianao atao batisa. Tsy zany. Tsy manao batisa anao raha zany no miresaka aminao ka iteny atao batisa. Ianao mihitsy ve ny tapa-kevitra? Tsy tapa-kevitra fa i dadanay sy mamanay ny teny ianao tokony atao batisa ianao. Petraha aloha fa mbola tsy hainao le izy. Ray aman-dreny, Jesosy atorony zaza. Areo ka le zaza ho tapa-kevitra fa aza terena. Aza forsena. Alao izy resy lahatra any amin'ny fitiavan'i Jesosy. Misy fotoana zay nanao batisa teny votovorony teny. Dia natao batisa le ray aman-dreny, hitako le boakevitra ohatray, fa atao batisa ary ve ty io a? Hey, natao batisa ve tsy hitakory ny alehany avy eo hatramin'izao hoe nanao inona fiainana. Mila farisendahatra io miroso amin'ny batisa io. Satria manao déclaration de guerre amin'ny devoly ary manao fanapahana amin'ny fifandraisana amin'izao tontolo izao. Fa tsy hoe vita batisa dia mbola izao tontolo izao ihany ny fiainanao. Mbola iran'izao tontolo izao ihany ny anonao. Mbola naman'izao tontolo izao ihany ianao. Mbola fomba izao tontolo izao ihany ianao. Tsy fantatrao fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Ary na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Apetraka amintsika tsara androany ary tena entina ny fanamasina. Jesosy ihany tompoka iraketana. Jesosy ihany ikambanana. Jesosy ihany. Ary mahafanaritra mihitsy dia lera lato hoe mila misaraka rehefa ohatra ianao ka te hamoha an' Jesosy. Zao no lazain'i Jesosy. Zany tena voaloboka. Raiko ny mpanamboatra. Ary izay miray amiko izy dia mamobe izy. Ary ireo mamobe ireo mba hamoazany ihany mbola ho katsanako. Mbola rantsanana. Lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra dia fandratsanana. Kantsanana ianao, tsy kantsanana ianao, misy zavatra esorina aminao, misy zavatra esorina aminao, misy namanao mahafinaritra be ianao. Rehefa tsy an' Jesosy naman'izao tontolo izao, mamindra toetra ratsy, mamindra fomba ratsy, mamindra fanao ratsy aminao, tapahan' Jesosy iny tsy miaraka aminao tsony. Misy filma fijerinao. Rehefa filma tsy akasitrahana tompo, tapahan' Jesosy iny rantsanany ianao mba hamobe. Misy toetra avoakanao. Rehefa tsy akasitrahan' Jesosy iny, tapahan' Jesosy iny toetra iny mba hamoazanao an' Jesosy. Misy fiteny, fomba fijery anao. Rehefa ao am' Jesosy ianao, amboaran' Jesosy, tapahan' Jesosy zany tsy ho toetranao tsony. Misy boky fivakianao, misy boky famakinao, misy radio fianonao, misy toriteny fianonao. Rehefa hoy Jesosy tsy mampamoha anao i toriteny io, tapahan' Jesosy i toriteny io tsy hanonao tsony. Tapahan' Jesosy iny boky iny tsy ho vakianao tsony. Satria amin'izay ianao memamoha an' Jesosy. Aleloia. Memamoha an' Jesosy. Fandratsanana. Hitarareo ny paiso. Rehefa tena tia moa dia tapatapahana kely izy, boriboriana kely, farakaraka maboribory kely azy ny amoaza be avy eo. Fa raha ny paiso tsy kapakapainao fa midoroboka fotsiny eo, tsy voatefy zany. Voany ny zara raha misy avy eo. Sahala amin'izay koa ny antsika. Fitsapahana ampandalovin' Jesosy ianao. Fisedrana ampandalovin' Jesosy ianao. Reny le fandratsanany reny. Reny le fikapahana reny le esorony daholo izay rehetrarehetra mety maka aina any aminao nefa tsy mampitondra mandany vosiny zany. Dia esorina izay sampana manelingelina. Sampana mamovy ianao am' Jesosy. Fa raha sampanao mamoha anao am' Jesosy mbola amboariny bebe koa mba hamoha. Ozy izy hoe kapainy na hoe dioviny, mila manadio Jesosy. Betsabetsaka ny no mitarainy, betsabetsaka ny malahelo, betsabetsaka no milaza ny vesatra eo aminy. Satria manamboatra azy Jesosy. Manamboatra azy Jesosy. Dia isaory Jesosy misaotra Jesosy manamboatra indray ianao ty. Amboariny Jesosy indray dia rantsanany, kapainy. Fa inona tsy dia davina? Mamoha. Ohatra ny olana eo aminao tsy faharetana. Dia mba ahitana ny faharetananao, mba ahitana faharetanao ataony tara foana le olona. Satria rehefa tara le olona zay vao hitanao maharitra ve ianao sa tsy maharitra. Fa reha za maharitra ka za manam-paharetana ka. Dia tsy hitiny hoe manam-paharetana ianao raha tsisy testa, misy test.
dia mitesiteny tompo hoe manam-paharetana ve ty rahalahy ty, manam-paharetana ve ty ranabavy ty. Dia misy olona andrasanao taraiky foana izy, ny olona manao asa ao an-trano taraiky foana izy. Testeny Jesosy ianao iny mba tsy monomonina tsony ianao. Rehefa tsy monomonina tsony ianao, vita zay le testa, maharitra ianao zay. Halleloja. Mamoaza ho an'i Jesosy, mamoaza famasinana ho an'i Jesosy, famasinana ny mendrika ho an'i Jesosy, mendrika ho an'i Jesosy. Mamoa an'i Jesosy ve tsika? Mamoa an'i Jesosy ve tsika? Mamoa fahamasinana, mamoa tahotra an'Andriamanitra, mamoa fahamarinana. Fa zany ny vody-davin'i Jesosy. Toetra an'Andriamanitra anankiray dia ny toetra an'Andriamanitra dia le manome, mba mpanome ve ianao, mahalala tanana ve ianao. Pratika andraisantsika eto, kristianina dia mahalala tanana, manome ho an'ny mahantra, manome ho an'ny malahelo, manome ho an'izay mila, manome ve ianao, manome ve ianao. Vakio nge ny Isaia 8:10 azafady. Andininy fahenina, Isaia 8:10, andininy fahenina. Isaia 8:10, andininy fahenina. Tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako, dia ny amany famatorana ny faharatsiana, sy anaboraka ny feny zioka, sy andefa ny ampahoriana ho afaka, ary anapatapaka ny zioka rehetra. Dia andininy fahafito, mo tsy ny izarany mofonao anona va, sy ny ampiatrano ny oro manjenjena, ary mba hanafinao izay hitanao mitazaka, ka tsy hirim-belona amin'ny namanao ianao. Zany ny vody-davin'i Jesosy zany raha lazaina bava. Raha milaza ianao fa kristianina, raha milaza ianao fa zanak'Andriamanitra, hita eo aminao ve ny fizarana mofo anoana, hita eny aminao ve ny fampiantranoana ny oro manjenjena, hitanao aminao ve ny fanafina izay hitanao fa mitazaka, tsy manan-kitafy, vorokotsay, manome ve ianao sa mihirim-belona. Mihirim-belona zany dia hoe miazona fotsiny, tsy manome ho an'ny hafa. Fa ny toetra ny zanak'Andriamanitra dia générosité. Générosité zany mafoy, manome. Raha miraikitra amin'ny tena voaloboka ianao, hita ho azy eny aminao zany, hita ho azy zany, satria toetran'i Jesosy ny manome. Hita ho azy eny aminao zany. Jesosy teto amin'izao tontolo izao tsy nangataka zany mihitsy. Raha nangataka rano izy, mody nangataka rano fotsiny izy tamin'ilay vehivavy Samaritana, mody nangataka izy, fa te hitory an'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana izy ny mody nangatahany rano. Fa Jesosy manome, Jesosy manasitrana, Jesosy mizara. Toetra ny zanak'Andriamanitra zany mizara zany. Misy olona mpivavaka, misy olona milaza ho kristianina, manan-karem-be, manana fiara be, manana fananana sy fitaovana be, fa jerenao mipiraitam-po aminy, jerenao manodidina azy, jerenao rehetrarehetra, tsy hitanao le fizarana, tsy hitanao le fanomezana. Aiza tsika kristiana, aiza ianao zay milaza kristiana, tsy miakina amin'ny hoe alao rehefa anana be avy anao an'izay, tsia zay anananao eo asain'ny tompo zaraina. Tadio amin'ny filazantsara Lioka 12:12, nisy an'le lehilahy tenenin'Andriamanitra hoe adaly ianao fa ny eo amin'ny alina elona esorina ny fanahy ianao, satria ianao tsy manan-karena amin'Andriamanitra fa manan-karena amin'ny tenanao ihany. Ny tombo mivokatra, ny tombo mifananana, ny tombo izao rehetra izao, dia tsy manana-kevitra koa hoe ndeha mba omeko ry mahantra ry, mba ndeha mba omeko ry mijaly ry, mba ndeha omeko mofo reto manony reto, fa tsy nijery an'izany mihitsy izy. Alao hitariko ny valako dia amprimiko ato izay ananako rehetra. Zany raha lasaina bava tsy voan'i Jesosy zany. Tsy voan'i Jesosy zany, tsy voan'i Jesosy zany. Ny voan'i Jesosy ny zara, ny voan'i Jesosy nanome. Farakaraky ny hanomezanao, mbola hitombony vo me mamokatra. Zany simple kely ke zany. Tsy mila mianatra école biblika vao aizara. Tsy mila manao école biblika hoe za mba hianatra izara fa mba hianatra teny aminao. Tsia, miraiketa amin'i Jesosy fotsiny ianao dia mamoa azy. Tsy fianarana teolojia, fianarana mpianatra, fianarana diakona, fianarana paster, fianarana école biblika no amoazanao an Jesosy. Tsy mampamoanao an Jesosy zany. Ny amoazanao an Jesosy dia ny iraiketanao amin'i Jesosy. Tsy hitanao amin'ny école biblika sy ny fianarana ny fahaizana manome.
fa hitanao am' Jesosy ny ekôlon' Jesosy miraikitra am' Jesosy manome ho azy ho an'ny olona ianao fa zany tsy hitanao eto Madagasikara zany ozy Jakoba ianao miteny hoe andana mitafy mivoky izy nefa ianao miteny hoe mitafy tsy omenao akanjo akory izy ianao miteny hoe manao fa voky tsara tsy omenao sakafo akory izy hoaniny kristianina zanak'Andriamanitra fiangonan'i Jesosy Kristy oviana ianao mba nanome sakafo oviana ianao mba nanome fitafiana ho an'izay tsy nitafy oviana ianao mba nizara ho an'izay tokony hizarana ianao efa misy manana ampiampy sao dia efa lo fotsiny ao vo mendrika ho an'i Jesosy zany lalasaina bavy zany ny ankalazana ny ray zany ary rehefa manao azy ianao aza atao fantatra ty tanana kavity iny tanana kavanana tsy makapitsoka trompetra tsy pitsoka anjomara izy zay fa nizara mofo izy zay fa nizara akanjo izy zay fa nizara ataovy mangingina fotsiny droite tsy mahalala ny gauche halleloja zany le vo rehetrarehetra dia davon'i Jesosy zany mila mihetsiketsika ianao ho an'i Jesosy mila mamoa ianao ho an'i Jesosy miraiketa fotsiny ianao am' Jesosy izy manory zay atao izy manory zay atao fa ny fivavahana madio tsy manatsino izy dia mamaky ny kamboty sy mipitondra tena amin'ny fahoriny dia miaro ny tena tsy hisy petipetina amin'izao tontolo izao mamoa an'i Jesosy ve ianao mamoa an'i Jesosy ve ianao mijery an'i Jesosy ve ianao mitsinjo ny mahatra ve ianao mitsinjo ny ory ve ianao mitsinjo ny malahelo ve ianao fa zany vo mandeha ho azy zany rehefa tonga ny fisarana Matthieu 5:20 dia hozy Jesosy hoe mitokaninareo rehetrarehetra zay ny fidina raiko fanoana dia menareo anina narary dia nitsabonareo tany an-tranomaisina dia nivanginareo tsy nanan-kitafy dia nitafianareo dia gaga le olona fa taiza ianao nona dia nivokisanay taiza ianao tsy nanan-kitafy dia nitafianay taiza ianao narary dia nitsabonay taiza ianao tany an-tranomaisina dia nivanginay dia hozy Jesosy zay nataonareo tamin'ireny madinika ireny no efa nataonareo tamiko azonao zany zavatra lazain'i Jesosy zay zavatra rehetra ataonao nge ataonao ho an'i Jesosy ary mahatonga an'ilay olo ireo gaga tamin'i Jesosy dia hozy izy hoe fa taiza moa zany tsy tadidiny ntsony satria nahoana efa fomba fanaony le izy efa fomba fiainany le izy dia tsy tadidiny ntsony hoe firy moa zay nomeko akanjo zay firy moa zay nomeko mofo zay firy moa zay nivangiko zay tsy tadidiny ntsony satria efa fomba fiainany efa fomba fiainanao ve no mizara efa fomba fiainanao ve no manome ho an'ny mahatra ho an'ny malahelo fa tsy ny voaloboka santoka mbola omenao tsy ny mpamina santoka mbola hovokisanao ao sao dia mbola ireny no alimentenao sao dia mbola ireny no anaovanao engagement anomezanao vola anomezanao fanarana anomezanao fitaovana nefa olona efa mihinana zavatra tsy izy ao ianao ary mampiasa ny volanao amin'ny filibana sy rendrarendra zao tontolo zao tapao malaky amin'ny anaran'i Jesosy satria miray tsikombakomba aminy ianao fa ny mahantra jerena ny orona jerena malahelo jerena dia anao rakitra any an-danitra ianao satria ireny tsy mavaly halleloja zay ny pratika raha lasaina bavy miaraka amin'i Jesosy dia ahoana ozy izy fa ahoana zany le ireketana amin'i Jesosy zay ngamba zao ny fanontaniana tsara mipetraka ahoana moa le ireketana aminy zany dia le ireketana aminy dia zao raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra finoana io mino avoasasan'i Jesosy tamin'ny rany no amasinina no amarinina mino fa efa mifanahan Jesosy ny ato anatiko mino fa efa natsanga ny olom-baovao amin'ny fiainam-baovao ary mino fa Jesosy ato anatiko miraikitra aminiko izy ary za miraikitra aminy mamobe fotsiny ahako finoana fa tsy amboamboarina be tsy fisesehoana ety ivelany fa finoanao an'i Jesosy fotsiny finoanao an'i Jesosy fotsiny dia miseho ety ivelany le finoanao ina ny ataonareo mihoatra noho ny sasany hozy Jesosy miraikitra amin'i Jesosy fotsiny anao dia mamoa ary le firaiketana amin'i Jesosy finoana azy fotsiny ary ny finoana azy midika mivavaka ny finoana azy midika mandray tenin'Andriamanitra dia rehefa avy eo toetran'i Jesosy lasa toetranao fiainan'i Jesosy lasa fiainanao halleloja fa raha tsy mamoa an'i Jesosy ianao raha lasaina bavy malahelo amlaza aminao ahozy ny tompo hoe ka apainy ianao dia maina ianao dia atsipy anaty afo ianao dia may ianao Jesosy ke tsara efa ampilazany daholo ny zava-misy ny zavatra ho avy rehetra
raha teo amoa hihiditra ny fahasakan'Andriamanitra, mamoaza ho an' Jesosy, miraiketa amin' Jesosy, mahaleo tena ho am' Jesosy, mamoa an' Jesosy. Ka afaka folo taona antsika rehefa miona mbola mamoa an' Jesosy ianao. Raha androany tsika sy ianao miona farany, afaka folo taona indray tsika vao tafahoana, mbola hitako ianao mamoa an' Jesosy. Za koa hitanao mamoa an' Jesosy. Amen. Fa tsy hoe tsy hitako tsony ianao dia lasa tsy namoa an' Jesosy tsony a. Za zany iraiketanao raha za. Fa miraiketa am' Jesosy raha lasaina bavy a. Jesosy fotsiny ihany. Ampy Jesosy. Ampy Jesosy. Ampy Jesosy. Rehefa saretsaina reny tsapana atao grefy reny dia miraikitra eo, tsy mihetsiketsika eo tsony. Atandreny fa androany ianao mety miraikitra aminy, raha piso ianao mientaka. Raha androany ianao miraikitra, raha piso ianao mientaka tsy mamoa azy indray ianao. Raha afaka pisonao ianao miraikitra dia raha afaka raha pisonao ianao dia nisaraka aminy, tsy mety zany. Fa mila miraikitra aminy tsy tapaka ianao. Halleloja. Ho an' Jesosy ny voninahitra. Tsara Jesosy. Mba hamoa azy sika. Hamoa azy sika. Saotra Jesosy malalany amin'ny teny nomenao anay androany. Mba hompian'ny mpankatoza tsirairay avy. Mba hompian'ny mpankatoza tsirairay avy. Fa teny iraikitra aminao ilay tena voalobo. Ary hamoa be ho anao. Mba hisaraka amin'izay zavatra tsy ankasitrahan'i Jesosy. Mba hisaraka amin'izay fiarahana na fikambanana na fiombonana tsy ankasitrahan'i Jesosy. Fa iraikitra am' Jesosy irery ihany. Hitoetra ao am' Jesosy irery ihany. Na izy na izy eto. Andeha amin'ny finoana anao, alala anao, afantatra anao, iombona ao aminao Jesosy. Ampahery ianao izay rehetra enjehana amin'izao fotoana. Ampahery ianao izay rehetrarehetra ankahalain'ny olona amin'izao fotoana. Ampahery ianao Jesosy izay rehetrarehetra mandalo fisedrana sy ady sarotra amin'izao fotoana sy fitsapana. Mba ho hitany hatrany ny masonao, mba ho tsapany hatrany ny tananao miazo anazy, ary mba ho reny hatrany ny feonao manome toky azy, sanatria ao anatin'ny fimonomonomana na ao anatin'ny fanomezantsiny, fa ho feno fisaorana sy fankasitrahana anao. Ampitoetra ny tsirairay avy. Mba hiandroso ao aminao Jesosy. Tena amoa be ho anao, amoa be ho anao, amoa faharetana, amoa fandeferana, amoa fifaliana, amoa fiadanana, amoa finoana, amoa fitiavana. Izany ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Fitiavana ny olona rehetra. Amoa fahamasinana. Fa izay tsy mampahamasinana tsy ahitanao. Dia iraikitra sy hitoetra ao aminao Jesosy. Mandra-piavinao eny aminao ny lanitra. Mba ho ilay sampana miraikitra tsara aminao, ary mamoa be ho anao, fa tsy sanatria ilay sampana tsy mamoa ka ho kapaina dia alazo dia atsipy anaty afo dia ho may. Fa ilay amoa vokatra tsara ao aminao, iraikitra ao aminao Jesosy. Sokafo mason'ny fony androany, sokafo mason'ny fanahany androany. Ampaherezo izy tompo mandray izany teny zany. Raha misy fanapahan-kevitra mila raisina, raha mila fanapahana amin'izay zavatra mbola niraisana sy nitambarana, ianao no hanome hery azy eo amin'izany. Azay rehefa anakanana rehetra avy aminao dia tsy anakery zany Jesosy, fa hiroso ao aminao izy, hiroso ao aminao izy, ary ianao no miandany aminy tompo. Tsirairay avy mandra-piavinao eny amin'irao ny lanitra. Tsy iray tsokombakomba amin'ny ratsy. Hoy ny tompo aza amin'ny ray, amin'ny asan'ny maizina izay tsy mahavoka tsoa, fa aleo mananatra an'izany, aleo miala an'izany. Midira ao amin'i Jesosy, toera amin'ny famasinana, terizo madio ao amin'ny tompo ny akanjo fotsinao, ary ao koa feno ny fanamasina mandrakariva ianao. Alleluia. Saotra Jesosy malalo, saotra tompo, saotra Jesosy. Andeha ianao ary ho hitan'ny olona mivokatra eny aminao, manomboka izao amin'ny ho avy rehetra.
voaloto ny anaran'Andriamanitra amin'izao fotoana, voaloto ny filazantsara amin'izao fotoana, fa ianao ny hitsangana ho hita voatsara eny aminao. Ka maro ny olona no resy lahatra ary andeha anaraka an' Jesosy noho ny aminao. Halleloja. Andeha ianao, hitory ianao, hizara ianao, hiasa ianao, hiaina ianao ary fiainanao ao am' Jesosy. Ao tarafin'ny olona ary tonga ny olona andray an' Jesosy. Hoy Jesosy any amin'ny filazantsara hoe aoka zavy eo mason'ny olona tahaka izany ozy izy ny fahamarinanareo mankala zany any Andriamanitra. Mba amin'ny alalan'ny fiainanao ny atonga ny olona ankalaza an'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny vo hita eny aminao ny atonga ny olona ankalaza an'Andriamanitra. Halleloja. Anaran' Jesosy.